miarapantsika rehetrarehetra ndray foevay androany isitaka kely Madagasikara sika resaka mikasika ny asa tanana atao zavatra izay vitan'ireo vehivavy maitotitra tamin'ny androny esclavage na fanjanahantany. Tamin'ny 1990 Alice Auguste Ball nahita ny fanafody vita amin'ny ahitra fanasitrana nabokana na lepre. Tamin'ny 1990 Alice H. Parker nahita ny fomba fampiasana famanana trano na chauffage électrique maison izay fomba manokana ampiasana gaz naturel mba hiparitahany hafanana manerana ny trano na manerana ny immeuble. Tamin'ny 1990 Sarah Good indray namorona ny fandriana armoire izany hoe fandriana azo amprimina amin'ny rindrina rehefa vita ny ampiasana azy ary mikambana amin'ny bureau na latabatra fiatsana ho an'ireo olona tsy dia manana trano malalaka. Tamin'ny 1990 Marie Kenner sy ny ravavy namorona ny serviette imperméable na serviette hygiénique ho an'ny vehivavy saingy tsy navoaka ny asa tanana noho izy ireo mainty hoditra. Miara-nesa tamin'ny ravavy ny Mildred Davidson namorona n'izy roa ireo ny papier hygiénique sy ny haingon-trano atao amin'ny trano fidiovana na amin'ny baignoire. Sarah Beth namorona ny centre laser Faco ampiasaina fandidiana amin'ny opération laser ho an'ny cataracte ho an'ny maso. Rowan Sharon sy ny ravavy ny Sheila Jater namorona ny gripa na famanana mofo miaraka amin'ny minuteur mba hahafantarana ny lera rehefa mafana ny mofo. Na vita ihany koa ny fourniture de bureau toy ny taille crayon, agrafeuse, dégrafeuse sy ny règle. Tamin'ny 1990 Mary Van Britten Brown namorona ny caméra de surveillance izay hita mivantana amin'ny moniteur na amin'ny écran izay lasa nalaza vita teorina ary betsaka tokoa ny mampiasa azy ho amin'ny fiarovan-tena. Shirley Jackson no namorona ny téléphone portable miaraka amin'ny touche, masoandro sela na cellule solaire ary télécopieur ary câble fibre optique. Tany amin'ny taona 10 sy 10 i Gladys West nahita sy namorona ny GPS izay ampiasaintsika rehetra amin'izao fotoana izao izay hita ao anatin'ny fiara, amin'ny solon-tsaina, finday na amin'ny réseaux sociaux. Ary ny farany tamin'ny 1990 Mae Carol Jamieson vehivavy mainty hoditra voalohany astronaute sady docteur niasa tao amin'ny navette spatiale NASA. Raha fitinina moramora sy raha fitinina fohifohy dia ireo zavatra ampiasaintsika amin'izao fotoana izao ireo dia mainty hoditra daholo ny ankamaroany fa saingy tsy afaka navoaka na nafotsiana fotsiny izao le asa vitan'izy ireo satria noho izy ireo izay mainty hoditra. Tamin'izany fotoana izany mety sarotsarotra tamin'ny olona mainty hoditra ny amoaka ny asa tanany noho izy ireo amin'izany volokoditra izany. Ny butiny foevay dia ny mampahafantatra izay zavatra tsy fantatsika, mesaka ny foevay mampahafantatra atsika izay zavatra tsy nampahafantaritsika na zavatra tiatsika ho fantarina. Manaraka isika resaka ny zava-bitany ireo lehilahy mainty hoditra tamin'ny zany epoka ny fanjanahantany, epoka ny esclavage zany ihany koa. Izay indray aloha ny androany dia manaraka indray manome fotoana anareo amin'ny vidéo manaraka veloma daholo.